miasamini Jesosy avitatsika miadiditsika ivavao isanandro iarahany miasamitsika Iisahan bicamude Yesus pangasitana simamela meluka
Jesus inyong Messi sa tananggalan iraga panasitan na etin kumande panamande panamasa isa teniso isa biisa kay mitapujek Jesus panasitan si Manela Sinafandiro sa dimong modelikyo Kapitan na rin si Miro si Pitapriyanikyo Kumande panamande panamasa Isa teniso isa Biisa kay pitapujek Jesus si panasitanan si Manela Neluka Kumande panamande panamasa Isa teniso isa Biisa kay pitapujek Jesus si panasitanan si Manela Neluka Jesus itong puso anuani panasitan atuko Nakaswaka na rito kuna ato'y sawanay palumpo Nakita na rewasa Saba marunong kinasa Bari-bari-get na tenayananay Mitapot uso sa ay Kanat Jesus itong puso Anuani panasitan atuko Kahukuni na itawata Niyasanay maneratani Bari-bari-get na tenayananay Mitaput uso sa ay Kanat Jesus itong puso Anuani panasitan atuko Bari-bari-get na tenayananay Mitaput uso sa ay Kanat Jesus itong puso Anuani panasitan atuko
sandiheliniran mahanafananawa mireurufimaswana yasa amifinunda itapu amilifu matukitana nafona faumbanirajitu Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana Vitambana aradalana Madiusari fomba tuku Miturwarapanzakana Manaraka chaku Timisinyamboni sambali Saitunga mitugaruku Wanaisi watabagatani Wanaisana mafaku Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana Misatanawe Isahai panukuna Panulfitatana nawe Matutu isa-usaha Ikaw na marusisa Apecha kayamina Nanyasang burat sirita Yakini na yamina Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana Visamayolunaya Nademitawana Patesusiko kumilasa Kawamya sitanana
matrasy horeare ka hovony nahitra ho atrany miasanay maneranta daredeny letray ainanay mitsaboto koa izahay fianao Jesosy tomposoa malimana sitrana toko daredeny letray ainanay mitsaboto koa izahay fianao Jesosy tomposoa malimana sitrana toko. Nanaovanany fanompoana velom-pideranana iray noho ny fombanao hatrizay naregesa iainanay mizaboto koa izahay fa maro Jesosy tomposoa manimana sitrana tokoa Sabanao ni Tupo Nangatuizao anay panupo Nakitana ireo asa Si zava-manunuki basa Naregesa iainanay Mizaboto koa izahay fa maro Jesosy tomposoa manimana sitrana tokoa Jesosy tomposoa manimana sitrana tokoa naregesa iainanay mizaboto koa izahay fa maro Jesosy tomposoa manimana sitrana tokoa
miarabantsika ZFLM natratra ny 10 taona izao dia mitombo manakaripasoavan'ny omba sy hitantsika ahafahantsika mitory ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ny administrateur sy ny mpikarakara nanome izao fotoana izao ahafahana miteny momba ity arety mandoza izay mahazo ny firenentsika sy ny firenena zao tontolo izao. Ezahako atao ny mora azahoantsika azy satria misy lafiny maro moa ny tondrana zany teny zany ary ny tena sarotra dia ny voambolana amin'ny teny malagasy tsy dia mbola nanantsika loatra eo amin'ny lafiny amin'ny siansa ka ialana tsiny raha mety misy mifangaro kely fa tsy maintsy izay no anaovana azy satria tsika tsy mbola manana voambolana feno amin'ny ara-pahasalamana. Raha mikasika ny atao coronavirus tsika dia azo lazaina hoe virus efa nisy izy io fa ny vaovao hita tao amin'ny tanànan'ny Wuhan tany Chine izay atao hoe province Hubei tamin'ny volana Desambra 2020 dia nahitana azy zany nanome arety tratra tsy nahitapazina zavana izany arety zany. Ary rehefa nitombo ny salanisan'ny olona mitondra ny tsimikaretina dia tamin'ny volana Febroary 2020 ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS dia nanome anarana hoe Covid-19. Taloha nisy anarana nomena azy hoe nCoV 2019 fa rehefa nivory ireo manam-pahaizana momba ny teniny amin'ny lafiny siansa natao hoe taxonomie, comité international amin'ny taxonomie scientifique amin'ny santé dia nomena ny atao SARS-CoV-2 ny atao hoe SARS dia hoe syndrome aigu respiratoire sévère dia coronavirus dia faharoa ny tipany 2 satria efa nisy ny atao hoe SARS-CoV-1 tamin'ny voalohany tamin'ny taona 2000 dia tany Chine ihany izy io. Dia nisy koa ny atao MERS-CoV tamin'ny taona 2020 tany amin'ny péninsule arabique iny Arabie Saoudite iny izay nanome koa ny resaka fahasiaporana ara-tratra na détresse respiratoire ary nahafaty olona koa ilay izy. Izao zany dia azo lazaina fa fahatelo ny atao hoe fahasarotana ara-pahasalamana eran-tany ny ainana tao anatin'ny latsaky ny 20 taona ity coronavirus Covid-19 ity. Ny SARS-CoV-1 sy ny SARS dia ny tena hita dia tao anatin'ny taona vitsivitsy dia iararetina azo tao amin'ny biby izy io. Ny SARS-CoV zany natao hoe ny pitahiry azy na ny réservoir dia ny ramanavy. Dia tamin'izany rehefa nijerena atao génome mandray ny SARS-CoV-2 dia misy 7,700 itovizana amin'ny SARS-CoV-1 ary 2,500 itovizana amin'ilay MERS teo MERS-CoV. Fa amin'ilay génome ny ramanavy dia eo amin'ny 9,700 ny itovizana. Dia ny fanontaniana tamin'ny toerana io tsy nahitana loatra ramanavy dia mety misy zany atao hoe haute intermédiaire namindra azy tamin'ny olona dia hitantsika tamin'ny fanambarana rehetra. Araka ny voalazako teo zany dia satria izy tsy zava-manana azy fa protéine dia mila ny sela zay vao afaka miaina. Rehefa tafiditra ao anatin'ny sela izy dia raisin'le protéine, raisin'le récepteur le teneniko tao dia manokatra ny lakile dia manao ny photocopie ao anatiny. Dia rehefa tafiditra ny photocopie ao anatiny dia eo ny ahitantsika ny hoe misy efatra eo ny atao hoe phase. Ny voalohany zany ny phase virale le fidirany ao izay nazafaintsika teo. Dia anatin'ny phase virale iny zany rehefa tafiditra le virus dia manao photocopie izy dia mamoaka ny atao hoe virion dia iny virion iny mandeha anatin'ny sela maromaro any dia manapotika ny sela ao anatiny dia ahafahantsika mahazo ny phase faharoa anao phase cytotoxique izany hoe manapotika ny sela fiarovany le vatan'olombelona idirana izy dia avy eo
manao ny atao hoe phase fahatelo, phase inflammatoire, io phase natao hoe phase na orage cytokinique, zany hoe misy hery fiarovana maro avoakan'ny vatan'olombelona, dia lasa be loatra iny eo anatrehan'le zavatra tafiditra anatin'ny vatana, dia lasa tsy ny andrasana hoe manatsara ny fiarovana, fa lasa manapotika indray ny zavatra tsara ao anatin'ny vatan'olombelona. Dia rehefa vita zay phase fahatelo zay phase inflammatoire, dia mihitsy atao phase thrombotique. I phase thrombotique io zany iny le manatsetsina ny lalan-drà. Dia raha atao tsotsorina izy dia ohatrohatran'izay, fa amin'iny phase fahaefatra iny misy atao hoe coagulopathie, satria ny sela ao anatin'ny lalan-drà ny potehany. Dia tamin'ny voalohany tsika dia nieritreritra hoe ity aretin'ity dia aretin'ny avokafoka. Satria le lalan-drà madinika any amin'ny avokafoka natao capillaire no manome ny atao hoe échange miaraka amin'ny selan'ny fiainana, dia mitondra ny hery fiainana oxygène. Dia iny oxygène iny zany rehefa simba le lalan-drà dia tsy tafiditra ny anatin'ny avokafoka le izy dia sepotra le olona rehefa avy eo. Fa rehefa natao hoe fanalana hitiliana ny avokafoka amin'ny olona maty, ny atao hoe autopsie, dia anaovana biopsie, dia hita fa tena ny vaisseau no voa anatin'ilay izy. Ka raha jerena zany io phase anankefatra idiran'io dia misy karazany ohatr'izao, rehefa tafiditra anatin'ny vatana ny olombelona ny virus, dia amin'ny 10 andro eo izy dia manome sorotra aretina. Sorotra aretina amin'izany dia ny mahazatra antsika. Kohaka aloha ny voalohany matetika, koa maina, dia avy eo seposepotra, mararara ny-doha, dia tsemotsemodratsy, tsy mahazo hafanana tanteraka, dia avy eo koa mety mararara ny vanitaolana, mety misy tsiranombelo kely. Reny le ataontsika hoe ohatran'ny grippe rehetra mahazatra zany ny fisehony. Fa amin'izao vaninandrontsika izao rehefa misy ohatr'ireny dia mila mieritreritra fa mety ho covid izany. Dia rehefa avy eo rehefa mandeha ny fotoana dia 4 andro na 10 andro ateo aorian'ny ny fisangan'ny aretina voalohany dia lasa miamafy le fahaseporana. Dia 4 andro ateo aorian'ny fisehon'ny aretina voalohany dia miasepotra le izy. Dia amin'iny tena mila manatona tombom-pahasalamana maika, satria tena iny atao forme grave anatin'izay. Filimpona sy ny zatin'ny olona dia mety tsisy olana. Ny 20% mety misy olona kely, ny 10% tena mila miditra hôpitaly tanteraka, satria mety tena sepotra tanteraka. Ka tsy azo atao ambanin-javatra vetivety dia tonga ren'le fahafatesana raha ohatra ka andrasana hoe mety tsy hanino io fa kokoaka kely. Zay mahatonga ny olona hoe fahasalamalama izy dia avy eo dia maty. Ka amin'ireny zany misy fitiliana tokony jerena. Io atao hoe saturation d'oxygène, hoe firiny ny tahan'ny oxygène anatin'ny vata, dia efa misy vatana, dia efa misy fitaovana anaovana zany hijerevana azy. Betsaka ny amin'ny pharmacie azo vidiana iny. Ny 570 ka hatramin'ny ambony dia tsy maninona izy, fa raha voalatsaka ny 570 izy dia mila mena oxygène, satria tsy afaka mitondra le oxygène any amin'ny vatan'olombelona sy any amin'ny avokafoka intsony ny lalan-drà, satria any no anaovana le izy. Dia rehefa vita zany izay aretin'izay, araka ny tenenitsika teo dia hitantsika teo zany le phase anankefatra, tsara azavaina le phase anankefatra. Phase voalohany izay mahatonga ny olona mitady lalana hitadiavana antiviral, remdesivir nentsika taloha. Fanafody rehetra maromaro nitadiavana tamin'izany hoe inona ny miasa amin'io. Dia amin'izao moa dia sy atao biothérapie zay. Biothérapie io raha tenenina amin'ny terme teknika dia misy interleukine, misy atao hoe interleukine 6 zay zay interféron gamma zay no indicateur ny forme grave. Dia misy fanafody zany tena mitondra hoe tena anti interleukine 6 ahafahana manao azy. Zay zany tena atao hoe
manandroso am'izao fa de alafosan-draha moa zany za fanafojany tsy ho zakatsika mihitsy. Ny faharoa am'le hoe phase cytotoxique dia misy ny surinfection bactérienne zay mapetiny ny azithromycine hitatsika satria ny azithromycine dia antibiotique germe intracellulaire zany hoe le surinfection bactérienne noetin'le infection virale tafiditra tao anatin'ny vatan'olombelona dia any anatin'ny cellule any noyau no mipetaka ny areta dia iny misy surinfection bactérienne. Ny fahatelo dia ny phase inflammatoire amin'ny hoe orale cytokinique dia misy cytokine atao hoe pro-inflammatoire zay tsy mahalala ny vatan'olombelona tsony dia lasa izy indray no manapotika ny sela ao anatiny dia iny mahatonga hoe mena anti-inflammatoire dexaméthasone no ampiasaitsika. Dia rehefa avy eo phase thrombotique sy le microthrombose le manatsetsa lalàna an-draha dia iny mahatonga ny anti-disa moa tena izy fa Lovenox no natao hoe anarana commercial fa misy BDB mety ho izy azo ampiasana amin'izany. Dia ohatrohatran'izay zany a le fiseho raha ohatra ataotsika tsotsotra ny fanazavana. Dia miditra amin'ny faharoa dia ny momba ny resaka variant. Ny coronavirus fantatsika misy hoe alpha, misy famille alpha, dia misy beta, dia misy gamma, delta. Fa ity coronavirus resantsika teo hatrany am-boalohany dia amin'ny forme beta. Forme beta io zany io matetika ny mahazo ny olombelona na ny SARS-CoV-1 zany na ny MERS na ny SARS-CoV-2 dia forme beta. Zay mahatonga antsika hoe misy hoe be daholo izy rehefa mitondra le anarany ny anarana teknika amin'ny fitiliana azy. Ny virus ARN dia ny zavatra fahafantarana azy dia manao mutation be dia be izy ka io dia mitady an'izay fomba hahavelomana izy. Mety misy mutation maro fa tsy mahita ny toerana iainany tsara izy dia lasa tsy tonga hatramin'ny farany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nahitantsika variant vitsivitsy. Ny voalohany moa tany Kent tany Angleterre nafahana ny teny hoe misy ny variant britannique dia raha hitantsika izy dia misy hoe B1.1.7 ohatr'izay moa ny nanomezana azy zay satria amin'ny famille beta izy. Dia misy ny variant sud-africain zay eto akaikitsika eto misy hoe B1.357 dia misy ny variant brésilien mitovy amin'ny sud-africain fa misy atao hoe P1 le izy dia B1.1.248 ny tenenana azy. Dia ny tao moa nisy atao hoe variant breton koa dia B1.616 fa misy koa ny variant californien, misy ny variant nigérien, misy variant maromaro ho an'ny olona zay nanao an'le séquençage zany fitiliana inona kay ny karazana coronavirus mandalo eto amin'ity firenena ity dia matetika mahitahita variant kely any fa misy ny sasany tsy dia tena hoe velona tanteraka fa ny tambaran'ireo variant rehetrarehetra eo zany dia zavatra anankiroa zany hoe contagiosité mifindra malaky izy zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny atao hoe forme grave mitombo ny forme grave zay. Dia avy eo moa tsika mba le resaka momba ny vaccine rehefa avy eo fa ireo anankiroa reo zany ny olana satria rehefa tafiditra anatin'ny tanàna ray ireo variant reo dia tsy indrina any ambany any le forme ataontsika commune teo aloha dia lasa izy indray ny manjaka ao anatiny. Ary taty aoriana dia hitantsika fa misy aretina vitsivitsy isaky ny tombo dia mahita fahalalana kely any sika. Misy aretina henontsika hoe ny tombo tany Angleterre ny aretina mahazo ny zaza. Inona ny nahazo ny zaza tamin'izay dia misy hoe Kawasaki like. Io Kawasaki like io zany amin'ny zazakely dia menamena amin'ny maso, menamena amin'ny vatana, mifokofaka ny tanana, mifokofaka ety amin'ny ny atao hoe ny toerana ety amin'ny akasarotany ety any amin'ny fitombenana, mifokofaka dia menamena ny tongotra hita betsaka tamin'ny zazakely tany le izy. Dia rehefa tena nydinina le izy natao hoe Kawasaki like io dia forme natao hoe vascularite. Efa natao hoe nisy ahiahy ihany ho an'ireo pathologiste zay tany Chine sy tany Italie zay nanao fanalana ho an'ny fangalana atao biopsie teo amin'ny olona maty. Nisy ahiahy izy hoe tena misy thrombose ty ary vascularite. Natao vascularite dia fiarovana
ny vatan'olombelona rehefa miaro vatan'olombelona dia mandefa zavatra be dehibe izy hery fiarovana dia hanika rehefa avy eo tsy fa be loatra le hery fiarovana dia lasa nany sela normal ara-potehany ihany dia rehefa potehany sela normal dia misy fomba fiarovana ohatra mandefa file zay izy anaty lalan-drany dia ny file indray au lieu de manapotika an'le aretina izy dia lasa izy indray lasa manetsina lalan-drà ary lalan-drà madinika ny tena siny ka teo ny nahitana zany hoe vascularite izy ity dia rehefa nyteny tsika teto Madagasikara dia tao amin'ny akademie nationale de médecine dia efa nahitan'izany hery taona lasa hoe miomana ianareo spécialiste d'organe fa vascularite ity dia vascularite io petit vaisseau ny vaisseau kely indrindra no nalaina dikan'izay any amin'ny organe noble le raha raisitsika ny andoakatra ny totongotra dia any amin'ny atido ho an'ny neurologue ho an'ny psychiatre misafiritaka ny olona somary lasaladala ny fikaroana dia amin'ny 300 ny olona vony covid misy kely fanadinoana sy olana psychiatrika ny maso ny tenda ny sofina tsy mandrendre manao fanopalana ny tratra ny fo ny tsinay ny voa ny etian'ny foi any amin'ny lalan-drà rehetra ary ety amin'ny hoditra ny hoditra moa raha tratra ny hoditra dikan'izay io no atao hoe organe accessible indrindra dia efa tratra daholo ny lalan-drà madinika any amin'ny organe noble dia zay teto Madagasikara rehefa nanao fitiliana biopsie dia nahita fa misy microthrombose miaraka amin'ny atao hoe leucocytoclasie zay zany hoe hita le adina tao anatin'ny sela anatin'ilay izy dia rehefa nanao an'iny dia mieritreritra zay hoe raha vascularite zany misy be dehibe ny aretina vascularite eto amintsika misy lupus sclérodermie microangiopathie misy be dehibe le izy zay tsampotra ny tena nahita azy fa misy aretina anankiray miaraka aminy dia atao syndrome des anticorps antiphospholipides zay manome thrombose manome phlébite manome fausse couche zany hoe tsy fitotana mihitsy le zaza tsy hoe zay fausse couche spontanée zay dia misy biologie misy anomalie misy miakatra ny anticorps antiphospholipides zay satria phospholipide io dia ao anatin'ny sela zay anisan'ny tena mifandray be amin'ny fidiran'ny virus io ary amin'le anticorps ary amin'le récepteur ny idiran'ny ao anatin'ny sela dia misy fikaroana zany nanamafy an'izany fa misy ny anomalie ny syndrome des antiphospholipides zay efa tena fantatra zao ka manamafy fa tena vascularite le aretina zay mahatonga hoe na dia efa marary azy zao mila mitandrina satria mety misy problème ny fo ary io fo io tena mila mitandrina indrindra mety misy vovonana anatin'ny atido ny fo zao misy fikaroana nataon'ny cardiologue teto amintsika fa misy ronjato ao izy tena misy atatina cardiopathie ischémique na cœur droit zay fiteny azy na misy anomalie ny électrocéphalogramme dia misy koa ny tena mila fanaraha-maso akaiky mihitsy ny resaka fo satria ao le lalan-drà madinika tena betsaka ao an'izay mila hitandremana betsaka zany amin'ny resaka variant ka ny variant zany tsy hoe marina fa mampatahotra izy fa tsy tokony atahorana fa raha fanisy tao hery le geste barrière no vita manao vaccine isika dia heren'ilay objectif anankiroa hoe mampiaina ny contagiosité ny mafindra azy ary mampiaina ny forme grave dia hiditra amin'ny vaccinetsika ny fanafody moa ananatsika izy amin'ny forme modéré raha miraisina ny pyramide dia ny forme grave mila spécialiste maromaro mijery azy ka sarosarotra ny fanafody amin'izao amin'ny forme grave satria mila fitiliana avo lenta échocardiaque électroencéphalogramme misy zavatra maromaro zany scanner moa thoracique iny dia efa manginy fotsiny fa misy ny complication koa natao hoe embolie pulmonaire misy zavatra be dehibe zany fanarahana iny apetrahana ho an'ny spécialiste iny fa
ny fiarovana azy akoatran'ny fametrahana ny geste barrière dia ny vaccine. Ny vaccine araky ny voalazoko tao ny asany dia mampiaina le zavatra anankiroa oentin'le variant io. Mampiaina ny contagiosité dia mampiaina ny forme grave. Ninona forme ny vaccine? Matetika haintsika ARN messager hoe vaovao tsy mbola misy recul. Ny vecteur viral hoe vaccin vivant teny hoe vaccin. Reny forme rehetrarehetra reny zany any amin'ny famille izy miasa dia amin'ny 300 izy izy rehetra dia manana an'izay effet zay. Avy eo misy manana spécificité maromaro tsaratsara kokoa amin'ny efficacité. Dia misy miteny lazaina ihany izy manenina ny Covishield AstraZeneca Covishield vita avy any Inde ary raha mijery nareo izy moa fanafody vita avy any Inde sy ny Chine amin'izao. Any daholo matière première momba ny fanaovana fanafody sy ny vaccine fa mampiasa fotsiny ny rehetra aty ivelany dia manana ny efficacité. Matetika le olona raha misy accident dia hoe accident hémorragique na accident thrombose dia efa mety misy comorbidité taloha. Zay no mahatonga hoe nanao vaccine ary tsara ihany mba misy conseil na dokotera aloha. Dia misy fanaraha-maso raha ohatra manana aretina mitaiza ianao ary ny tena zavatra ratsy moa amin'io amin'ity aretina ity dia ny obésité, ny olona matavy rehetrarehetra zany dia zay mahatonga hoe raha manao fanatanjahantena dia mety mahatsaratsara koa ny mampifampitomboana ny hery fiarovana. Ny vaccine zany ny fidin'ny akademia miaraka tamin'ny fotoram-pahatsakana teto amintsika dia ny ampidirantsika ny AstraZeneca, ny Pfizer, ny Moderna, Johnson & Johnson dia ny Sinopharm ny Sinoa. Ary reny rehefa jerenareo so ankehitriny dia miazakazaka ny any amin'ny tany Alemana hoe miazakazaka indray izy mampiasa ny AstraZeneca zao. Misy ny any Autriche mijanona. Io tsy hoe amina zavatra information jour le jour miova fa mila mipetraka mbola latabatra tsara dia manaraka ny fanapahan-kevitry ny tena mpikaroka. Fa be loatra moa ny olona miteny momba ny aretina ity lasa mahay daholo ny olona ka le tena tokony arahana ny bénéfice risque, rapport bénéfice risque fonana atao. Raha iteny azy ao inona ny fanafody manome accident indrindra eran-tany dia paracétamol. Nefa very koa hoe inona ny fanafody be mpihina indrindra eran-tany dia ny paracétamol. Tsy satria ka ny paracétamol manome accident na cancer du foie ka tsy hinana paracétamol anao. Dia ohatr'izay ihany koa ny vaccine ity. Engare tompoko. Ty zavatra tsara ity mba tsy hopotehana ny resaka ny fiteny considération tsy mitombona. Io no nanavitra antsika ny firenena hatramin'izay. Ny vaccine atao amin'ny zazakely momba ny gout-d'Avaret, momba ny aretina rehetra amin'ny zaza, fiarovana amin'ny zaza, gout-d'Avaret moa tena nampitsara. Dia io vaccine ny afaka zany. Anefa tsy manana ny fahalalana ananana amin'izao amin'ny fikarohana tamin'izany fa tena naikitsika. Vaccine no namafana ny aretina variole. Ary mbola vaccine koa no namafana eran-tany ny aretina momba ny poliomyélite amin'izao. Ka aoka mba tsy tokony hiaino afa-tsy ny olona manana ny fahalalana azy ity satria tena manana ny fahalalana misy betsaka ny spécialiste. Dia maranako azy dia iny ndraika mba hitondra aonao moa zany hitondra fahazavana tsaina ho antsika rehetra izay fanazavana momba ny coronavirus zay. Dia aman'Andriamanitra ireny voninahitra raha misy fanontaniana moa dia azo alefa ao amin'ny administrateur ny zanaky ny filema ihany. Dia ny tompony momba antsika rehetra anasitrana ny firenentsika. Saotra tompoko.
najeva mifua miasalua lasalasa ni saina ni fiainana andomba alamina nandavanandre narivana twandro tegna marinivo tegna mafi manahirana manzaka warategna mapitale magneratane handawitambatra resensika nausika rehetra iarotena iarotena reseuni corona tsika rehetra miarotena iarotena stopeuni corona aseui ifiraisankina umodeli itifirenena kaapitao ilayarutava automatetika manasanitanana arahufepeta wansikarihita atanaemetata yelanelana asaniangatsinyi simandeva ini fafitandimanga simangavakako nausikaretra iarutena iarutena reseuni corona tsikaretra miarutena iarutena stopeuni corona oremayaraka yarahisalai sumunanaiubendanakaja drepanarivondemanta andotsika hitambatse hialy corona eka mitambara tsika malagasy iady am coronavirus hoatsika rehetrarehetra zany tsy akanafaka ampiakaro miarotava hey miara mietana olo jiaby hofanasetsika malagasy ndao iraigna samiandre andraikitra hazany fepetranapetraka olombelo tongava saingy fako corona io mangala haigny notsikareta iartena fahasalamana loakarena tompona ndraikitra mpifirenena aleo mba isoroka tsy hoanignenana tandritandem coronavirusy tsy sangisangy raha io fa misy azambasana zanarynata polisy arety mandozy io tsy mitsitsy omeferantenaritsika rehetra ny volefa tsy ampy anaty poketra le bofiny sode tsy voafetra le mba manaraka ny fepetra Sigareta iartena reseuni corona tsika malaga Sigareta iartena stopeuni corona corona Sigareta iartena reseuni corona alagasandese Sigareta iartena
Jesús ikomporo foto chorenane Anda wigerande na ngahane Wamumeni rahaswa Mamelumelu ifuni marare Anga fakini hapo Salfafa magerantani Sadiela nijua Wa Jesús ikomporo foto chorenane Salfa bemata matanza Kingwadeli la mahenike Kasa masuti kitaba misyo Ita pamana la penite Anawe 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 Mandengi pana asua velumbe Anawe 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 pana asu isua chikantare tu no, no,
tompo panarumbake Pisini marurenu Jesusi Menarana rati sana nabarabane Apane baketi talane Jesusi tompo panarumbake Nautika ya biri lungu Nautika Anjana hare Fandala vinunu nana netuka Nitanga favelie Nautika ya biri lungu Nautika Anjana hare Fandala vinunu nana netuka Nitanga favelie Ngifatiri nasa ngulu fawewulu Kai humbi sandulu wangu sasi Jesusi Debaneni rafine Sauru safande Fadana na minare Ngifatiri nasa ngulu fawewulu Kai humbi sandulu wangu sasi Jesusi Debaneni rafine Sauru safande Fadana na minare Nautika ya piri lungu Anjana na hare Fandala vinunu nana netuka Nitanga favelie Nautika ya biri lungu Nautika Anjana na hare Fandala vinunu nana netuka Nitanga favelie Oh Aoka ivavaka isika rehetra. Elompisaoranao ny fona Iave Andriamanitra io. Fa resy lahatra zay fa ianao no mitazona zavatra rehetra mba tsy ho levina ary miaro anay amin'ny loza sy ny arety mandringana ary efa nanasitrana anay koa azy. Elompisaorananao ny fonay satria izay mpanota dia iny fanalainao ho an'ny tenanao ka tonga masina ao aminao. Tonga Andriamanitra ianao ary zay tonga olonao no ny asanao irery ihany. Elompisaorananao ny fonay satria atolotra ao zao andro izao fotoana izao ho fankalazanay ny 10 taona izay nisokafan'ny vondrony zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook. Ary isaoranay ianao ny amin'ny fampianarana rehetra zay ataonao am'izao fotoana izao, tsy ho fahalalana fotsiny ihany fa tena ho fampiorenam-pinoana ary ataovy tsapanay indrindra fa tsy maintsy mandroso zahay na inona fahasarotana na inona olana atrehanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra ry havana malala ao amin'ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika amin'izay azahoantsika izao fotoana izao ahafahana mankalaza ny 10 taona izay nisokafan'ny vondrony zanaky fiangonana Luterana Malagasy amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook. Arabaina notain'Andriamanitra daholo tao anatin'izay 10 taona izay. Eto dia misaotra manokana ireo tompon'andraikitra voalohany amin'izany vondrony zanaky fiangonana Luterana Malagasy izany eto amin'ity tambajotra tserasera ity, manolotra ny tenanay ny anjara. Saotra tompo. Ny lohahevitra izay natolotra dia mitondra ny lohateny hoe ny fiangonana mivoaka amin'ny fiboana araka ny testamenta taloha.
ny fiangonana mivoaka amin'ny fihiboana araka ny testamenta taloha. Hevitebe efatra no tsy atsika dinganina am'izany. Ny voalohany, famaritana. Ny faharoa zay resahan'ny testamenta taloha momba ny aretina, na ny valana aretina, na ny arety mandringana, sy ny fihiboana aterakany, ary ny fiatrehan'ny zanak'Israely azy. Ny fahatelo, ny fomba fiatrehan'ny fiangonana ankehitriny ny fihiboana, mandritra ny fisehoan'ny valana aretina Covid. Ary ny fahaefatra farany, izay tokony ataon'ny fiangonana rehefa mivoaka amin'ny fihiboana izy. Voalohany, famaritana. Teny anakiroa no tsy azotsika tsy faritana am'izao lohahevitra izao. Ny anakiray, voalohany dia ny fiangonana, ary ny anakiray faharoa dia ny fihiboana. Ny fiangonana. Manana teny roa ny testamenta taloha ilazana ny hoe fiangonana. Ny voalohany dia ny teny hebreo hoe eda, izay midika hoe fiangonana na fijoroana vavolombelona. Exodosy 12:7, Nomero 10:12 sy 13. Ny teny faharoa dia ny voambolana hebreo hoe kahal, izay midika hoe fivoriana na fiangonana ihany koa. Exodosy 12:1, Levitikosy 4:4-4. Ireo teny roa ireo dia samy nadika ny Baiboly septanta hoe synagoge. Ny synagoge dia tambateny grika avy amin'ny preposition syn, izay midika hoe miaraka, ary ny agao na ny verba hoe agao, izay milaza azy hoe asa fitariana na mitariky. Ny synagoge zany dia midika hoe miaraka mitarika, satria ny nataotao dia fiarahana namaky ny lalàna sy fiarahana ny vavaka. Araka ny testamenta taloha, ny teny hoe synagoge dia tsy nilazana toerana ihany, fa nilazana indrindra ireo olona na vahoaka na natateraka ny fivavahana tao. Nomery 7:10, 10:10 sy ny 10:12. Ary io dia amafisy ny testamenta vaovao araka ny asan'ny apôstôly 1:9, 10:7, 7, 10:2. Izany fa tsy hafa no nahatonga ny dadabe antsika dia Dr Martin Luther na nisy tsindripeo sy nanazava fa ny fiangonana ho izy dia communio sanctorum, izay midika hoe fiombonan'ny olona masina. Ny olona no tondroina amin'ny hoe fiangonana, fa tsy trano. Noho izany ny fiangonana dia fiombonana masina, fivorian'ny olona masina. Tsy avy aiza io famaritana io, fa avy ao amin'ny soratra masina indrindra. Tsara ho fantaky fa misy fotoana ny voambolana hebreo hoe eda dia adika ny Baiboly septanta hoe io Israel, izay midika hoe zanak'Israely. Nomery 7:11. Ny zanak'Israely dia efa nantsoina hoe fiangonana araka izany. Ny zanak'Israely izay firenena nalainy Yahvé ho an'ny tenany, ka nilazany hoe izao ho Andriamanitrareo ary anareo olona. Ny olona masina no lazaina am'izany, dia ilay firenena masina nalainy Yahvé ho an'ny tenany. Ny fiambonan'ny olona masina sy ny fivoriana masina izay Yahvé lohany no antsoina hoe fiangonana. Raha lazaina sy ampiarina am'izao vanim-potoana ankehitriny zao zany, dia izao isika izay nanaiky ho olon'i Yahvé ao am' Jesosy Kristy no antsoina hoe olona masina na fiangonana. Isika izay miatrika izao fihiboana izao ankehitriny noho ny aretina na ny valana aretina Covid no antsoina hoe fiangonana. Retsika teo sahady ny teny hoe fihiboana. Fa ina tokoa moa midikany hoe fihiboana. Ny fihiboana dia teny malagasy nandikana ny teny anglisy hoe confinement,
na ny teny frantsay hoe confinement tsy hafa fa no mato teny latina hoe confinare no nahazona ny anarana hoe confinia na confinio zay midika hoe famerana, fampijanonana, fitazomana, fanahenana ary koa famaranana. Zany hoe fanahenana sy famerana na fampijanonana olona mihitsy aza ao amin'ny toerana mihiboka iray. Lazain'ireo filôloga fa nampiasana voalohany izany teny izany tamin'ny taonjato fahaenina amby folo izay nentina nilazana ny fitazomana olona tamin'ny toerana iray toy ny hopitaly, fonjy na ny toeram-piasana hafa. Ankehitriny miteny hoe confinement na ny confinement zay dika hoe fihiboana de voambolana malaza ary tonga ao ambavan'ny olona rehetra vokatry ny fisehoan'ny valanaretina covid zay nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2024 ary mbola mitohy mandraka ankehitriny. Ao anatin'izany isika dia mijanona na ampijanonana ao an-trano mba tsy hifanerasera amin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina, mba hamerana ny aretina tsy hianaka ary ny hamaranana ny tsisy n'izany tsony azy. Fitazomana ny olona tsy hivezivezy eny an-tsena, tsy hivezivezy any amin'ny faritra samy hafa be olona sy famorian'ny olona, eny tsy hifamezivezena any amin'ny faritany sy ny faritra roa samy hafa azy. Hitatsika am'izany fa voambolana miasa tokoa ankehitriny ny teny hoe fihiboana. Fa io no mitarika amintsika ametraka fanontaniana hoe mba ahoana ny hevitry ny testamenta taloha momba ny valanaretina sy ny arety mandringana ary ny fihiboana sy ny fiatrehany zanak'Israely zany raha toaka amin'ny resaka izy. Faharoa izay resahan'ny testamenta taloha momba ny aretina na ny valanaretina sy ny fihiboana aterakany araka ny fiatrehany zanak'Israely izany. Ny testamenta taloha de tena miresaka betsaka momba ny aretina na ny valanaretina na ny aretina mandringana. Mazava arak'izany fa ny zanak'Israely de miaina sy nanatrika ny olana marina teraka izy io. Ny anankiray manaprofan'izany de ny fisiany voambolana maro samihafa amin'ny testamenta taloha. Ny voalohany de ny hoe Kehev izay ilazana ny fanaitaina na rabatana zay nisokajina ho aretina. Indray izy io dia fanaitainana vokatry ny famorana izay mahazo ny olona vita folo. Genesis 4:7-8, Joba 4:1-2, 7:7-7. Izany nefa dia aretina tahaka ny aretina tsotra ihany fa tsy valanaretina na arety mandringana. Fa manana voambolana maro ny testamenta taloha andikanany hoe valanaretina na arety mandringana. Anisan'izany ohatra Negev, Nomera 7:7-10 sy ny 10:17. Magefa, Zakaria 4:4-5. Dever, Hosea 4:7-14. Rehefa avy nandray ny didy 10 tao amin'ny tendrombohitra Sinay na teo amin'ny tendrombohitra Sinay, ry Mosesy miaraka tamin'ny zanak'Israely dia niala teo ka niazo any Kibrota Hatava. Niala kely any Kibrota Hatava izy ireo dia nanomboka indray ny fimonomonona ny zanak'Israely miteny sady nandany Arona sy Mosesy nanao hoe hoentina ho faty aty va izahay. Vokatry zany dia nandefasany ave arety mandringana ho fikapohana azy ireo satria tsy manaiky ny fandaminana ary mandany fitendrenandrenanitra. Ny teny hoe Negev no andikanany arety mandringana nahazo ny zanak'Israely. Nomera 7:10-7:17. Ary tamin'izay dia nahafatesana olona 704,000 sy iray alina be izao. Ilazana ireo rehetra ireo
fa tena nisy fotoana ny zanak'Israely niara-ny aretina samy hafa niatrika ny areti-mandringana. Fa izao any nisy karazana aretina nanjony zanak'Israely zay saika nahazo azy ireo matetika sady mitovitovy tamin'ny fomba fiatrehana ankehitriny ny Covid. De tsino zany fa ny aretina zay antsoina hoe tsara ady na ny habokany amin'ny teny malagasy. Anisan'ny voalaza matetika fa nahazo zanak'Israely zany ohatra Emanapihira mpiara-mikira tamin'ny Asafo dia azony tsara ady, salamo fahavalovalopolo. Liozia mpanjaka dia tratrany tsara ady. Tantara faharoa tofaina amby roapolo ambiny faraka amby roapolo. Ny olona ahitana soratra aretin'ny abokana teo amin'ny zanak'Israely de izao no ilazany soratra masina hoe natokana toerana. Ao amin'ny Levitikosy 21 miresaka an'izay. Fa ny matoateny hebreo hoe sagar dia tsy hoe atokana toerana fotsiny fa tena nogiazana sy nahiboka, zay no andikana azy. Zany hoe efa nisy zany ny fihiboana araky ny testamenta taloha tamin'ny alalan'ny aretin'ny abokany. Izao ny fandehan'ny fihiboana tamin'izany. Rehefa no aiahina ny findran'ny abokana ny olona iray de nahiboka 7 andro izy. Levitikosy 21:14. Iarona na ny mpisorona hafa no notendren'Andriamanitra izany aretina. Levitikosy 21:12. Ary izy ireo no mpanapa-kevitra na ahiboka ny olona iray na tsia arakaraka ny trangana aretina misy na ny symptôme misy. Mbola izy ireo koa ny mpilaza ny fepetra arahana mandritra na aorian'ny fihiboana. Raha ahitana soratra aretin'ny abokana ny olona iray dia ahiboka 7 andro izy aloha. Ary raha hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny oditry ny teny ny aorian'ny 7 andro de zao mbola miampy 7 andro indray zany. Levitikosy 21:10, 9:13, zany hoe misy fanaraha-maso akaiky atao aminy. Ary rehefa jerena ny oditra amin'ny andro fahavalo amin'ny fihiboana faharoa zany, ka rehefa hita fa tsy mitombo ny aretina de izay izy ho atao hoe madio na koa tsy marary. Ka rehefa tsy marary izy de mazava loatra fa afaka amin'ny fihiboana. Ireo olona ireo de mbola nahazo ny ara-nipetraka tao amin'ny toby ny ombona zanak'Israely. Fa ny olona izay efa fantatra fa tena boka kosa dia tsy nahazo niaraka nipetraka tamin'ny zanak'Israely fa nalefa tany ivelan'ny toby mihitsy. Levitikosy 13:4-7, salamo fahavalo. Ny hoe toby dia adikany dia avy amin'ny teny hebreo hoe moshav, izay adika hoe toeram-ponenana na toeram-pivoriana trano fipetrahana. Zany moa de avy amin'ny matoateny hebreo hoe yashav, izay midika hoe monina mipetraka. Ary ambaran'ny mpandinika fa rehefa tena voapirofo fa boka ny olona iray dia na tsy nahazo ny fampiresaka sy ny fanerasera tamin'ny fianakaviana fa napetraka tany am'izany moshavy zany. Tsy nahazo miasa koa mandra-pahasitrany fa tena nogiazana tany ivelan'ny toby. Tany ivelany zany moshavy izany. Manapirofa zany ny fitaraina nataony Emana izay tratra ny abokana. Koa izy rehefa nivavaka tamin'ny Ave, efa nampanavirina ho ay ny olona nahazatra. Efa nataona fahavetavetana eo masony any, voahidy ka tsy afaka mivoaka. Salamo fahavalo. Ozia mpanjaka koa rehefa tratra ny tsara aty na ny abokana de nahiboka natokana trano koa mba tsy ho afaka hifanerasera tamin'ny vahoaka zao hitany. Tantara faharoa 20:20. Rehefa voapirofo fa tena tratra ny abokana ny olona iray tsara fantatra ihany de izao ampitafiana lamba tritra izy sady ny tena hoe maloto. Levitikosy 21:11. Fa rehefa sitrana somatsara kosa nefa
de afaka amy fiboana ary antsona hoe madio kanefa tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto araka ny fandaminan'ny iarona sy ny mpisorona zay atao hoe lalàn'ny fanadiovana ao am'le Kristoko faefatra amby folo. Voalohany tsy maintsy miseho amy mpisorona aloha hojerena hoe tena madio tokoa ve zay mariky ny fahasitranana moa zany. Faharoa ny mpisorona de milaza hoe sitrany anao ka mahazo miverina amy fiarahamony de Deutéronomie faefatra amby roapolo andiny fahavalo miandry ny tenin'ny mpisorona izany. Fahatelo tsy maintsy manao fanatitra hoanina sy fanatim-panorenana fanatitra evaeva fa indrindra fanatitra noho ny ota satria everiny zanak'Israely fa noho ny fahotana ny mahatonga ny apokany. Le Kristoko faefatra amby folo andininy faharoambifolo. Ny tanjona am'izany de fanadiovana tanteraka ho afaka atamy loto tsy ny loto amin'ny hoditra ihany fa ny loto ara-pahotana koa ary indrindra atao zany mba ho fisaoran'Andriamanitra fa sitrany soamatsara. Ny fanatitra de manana foto-kevitra manao hoe fanomezana natao an'Andriamanitra azony famelan-keloka sy fanadiovana tanteraka. Ny toe-panahy naseho ny olona tratrany abokany dia Iemana no maneho an'izany mazava tsara. Voalohany tsy nanadio ny ave izy na de naiboka azy fa napetraka ny tamin'ny ave ny fiainany. Nivavaka tamin'ny ave tsy akitsahatra izy ary napalavirina azy ny namany sy ny sakaizany raha teo. Salamo fahavalo amby valopolo miresaka an'izany mazava tsara. Zany hoe ninninona ny tranga de niantso any ave izy ary zany ny fomba fiatrehan'ny fiboana. Fa amitsika ankehitriny kosa ahoana ny fiatrehantsika ny fiboana na ahoana ny atrehantsika ny fiboana. Ny fomba fiatrehan'ny fiangonana ankehitriny ny fiboana. Ny fiboana de nampisy fiovana maro lafy teo amin'ny fiainana zao tontolo zao na ny fiainana andavanandro zany na ny fiaina fiangonana indrindra. Anisan'izany reto vitsivitsy tany sakio reto. Ao anatin'ny 15 andro farafahakeliny randravamisy aty Madagasikara nijerena ny akabeazan'ny olona dia tsy mahazo mivoaka ny trano na ampijanonina ao an-trano tsy maintsy misipoka. Rehefa miasa de tsy afaka mivoaka ny trano fa manao home office. Raha hividentana dia miezaka mividentana online. Tsy mahazo sady tsy afaka miaona mivantana ny tena olona, ny tena mpiray tanindrazana, ny tena mpiaramonina. Raha misy fahafahana dia atao amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera izany. Ho antsika fiangonana manokana tsy afaka miaona ny tena olona masina, tsy afaka miaona ny tena fiangonana fa atao pary Facebook na pary Google Meet na pary Jitsi maro no azo ampiasaina. Zany hoe sarotsarom-piaonana io. Ny tsy afaka manatanteraka an'izany de tonga de mijanona any an-trano ary miatomba ny asa. Hitatsika rehetra mikatona ny trano fiangonana izay toerana anankiray anisan'ny isehoan'ny fiangonan'ny olona masina am'izay arahana mihinana ny ten'Andriamanitra sy ny tenan Jesosy Kristy ary iarahana misotro ny ranomasina sy sarobidy. Ao koa ny manatrika fiaraha-mivavaka amin'ny alalan'ny televiziona na ny onjam-peo samy hafa. Miara-mivavaka amin'ny andro sy ny fotoana voatondro any amin'ny tokantrano tsirairay. Ny fivoriana isan-tsokajy de tanterahana amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera. Miara-manaiky ny rehetra fa ny aina ny aim-panahy, tonga ny fangatsiaham-panahy
vokatry ny zava-misy tao anatin'ny fiboana sy ny fiainan'ny fiangonana am'izany. Ary misy fiatraikany ara-ekonomika ihany koa zany, misy fiatraikany ara-tsosialy raha teo zany. Io indrindra no mahatonga ny hoe inona ny paikady apetraky ny fiangonana rehefa mivoaka ny fiboana izy. Izay no mitariky atsika amin'ny FDB fahaefatra farany, izay tokony ataon'ny fiangonana mivoaka ny fiboana. Zavatra roa ny tokony atao. Voalohany dia ny fampatanjahana ny fiainam-panahy. Ny faharoa dia ny fampatanjahana ny olona feno sy manontolo. Ity am-piandohana nefa de tsara ny manisy tsindrim-peo fa Andriamanitra de mila atsika miaona mifanatry maso, mila atsika mandeha sady mandroso na inona olana na inona fahasarotana. Tsy tokony hiboka fotsiny ao an-trano raha tsy noho ny antony manokana. Toy ny valin'arety hoy ave ary, lazao ny zanak'Israely mba handroso, tsy maintsy mandeha isika manatanteraka ny iraka sy ny tanjona kendren'Andriamanitra. Fampatanjahana ny fiainam-panahy voalohany indrindra sady ngeza indrindra de izao: ny fizarana sy ny fiainana madio sy marina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina. Ireo no mamelona ny finoantsika any ave ao Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra no mitazona ny emana tsy hisaraka tamin'ny ave ka nahatonga azy votombavaka na de tao amin'ny fiboana sy ny aretina, na ny marimarina kokoa, na de tratra ny aretina ka ny nahiboka aza izy. Tsy misy afatsy ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana ny sakramenta masina. Fiainana sy fizarana an'izany madio sy marina. Ankoatran'izay pitsopitson-javatra. Mazava loatra fa atao mifanaritra izany, fa tsy amin'ny alalan'ny sarotsarom-piainana, amin'ny alalan'ny online. Raha sanatria mbola mitohy ny fiboana de izao mila mihevitra ny fampianarana sy ny fanokafana ny trano fiangonana, na ny fampianarana ny fiangonana amin'ny andavanandro araky ny fehitrisa apetraky ny fanjakana mba ho afaka mivory mifanatrika isika. Fampatanjahana ny fiainam-panahy, ny famerenana ny fampianarana ny soratra masina any amin'ny sapam-pikambanana sy ny sapan-draharaha rehetra tsy akanavaka, ary famporosiana azy ireo hiverina amin'ny andraikiny araka izay manandrify azy. Azo atao ihany ny online, ao tsy miteny mihitsy hoe tsy ilaina ny online fa ilaina saingy ao anatin'ny fotoana maningana na fotoana no ny antony manokana. Fa tsy misy oatra no mifanatrika ny olona masina fa tsy mihiboka any an-trano. Any no am'izany de anehoana ny fiainana tena feno fa tsy fisaritsarim-piainana. Eto le manisy tsindrim-peo manokana momba ny sampana fifoaza arena lehibe atolotry Jesosy ho antsika izany. Aporisina ny pastora sy ny mpiandry hitoroteny sy amoka demony araky ny fampianarany Dada Ray Solambo hoe torimo filazantsara avo ainy demony. Ilaitsika fantatra zao. Fa ina kosa ny fampatanjahana maha olona feno sy manontolo. Indraindray isika de tavela loatra eo ambava amin'ny hoe fitondrana ambavaka, fa ny tanatsika sy ny tongotrsika tsy miasa. Mila miasa ho hita maso isika, na amin'ny sehatra ara-pahasalamana, na ny sehatra ara-ekonomika, na ny sehatra ara-tsosialy, ho fanarenana sy ho fampirisihana ny fiangonana ho tonga amin'ny fizakantena. Lafiny ara-pahasalamana, anankiray ngezabe atolotry Jesosy antsika, ea
ny vaksiny mba ho fiarovana ny tenatsika sy ny manodidina antsika ary mba hamora ny fandaminana antsika. Namana maromaro fantatra tsara nanao vaksiny aty Eropa, salama tsara ry zareo, tsy manahy ary mampirisika ny fanaovana an'izany koa izy. Manamana vitsivitsy pastora any Amerika aho, pastora amerikanina reo miaraka amin'ny fianakaviany, milaza izy fa vita vaksiny ary salama tsara, afaka manao ny asan'i Jesosy. Ataovy ny vaksiny fa ilaitsika zany. Ny lafiny ekonomika tsy afaka misaraka amin'ny lafiny ekonomika ny fiangonana. Ilain'ny fiangonana ny mametraka paikady mazava tsara ara-toekarena ho fanonerana ny tsy vita ao anatin'ny fiboahany ary ho fanarerana zay tokony mbola ho vita araky ny fitantanana madio sy mangarahara. Aza dinoina fa rehefa sitrana sady afaka tamin'ny fiboahany iemana de izao nanolotra fanatitra izy. Ny fanatitra am'izany dia ho an'Andriamanitra angatahana famelan-keloko ny voalohany, fa ao ambadiky ny fanomezana fanatitra dia ny fanolorana ny zavatra eo an-tanany, fanolorana zavatra hita maso. Eny ho an'izay tsy mikasiany aretina dia tokony hanolotra fisaorana an'Andriamanitra tanterahana amin'ny zavatra hita maso satria izy no miarantsika amin'ny loza. Ho an'izay narary ka nosotraniny de ave Andriamanitsika de izao mahatsiarova manolotra ho an'Andriamanitra ho fisaorana azy. Farany de lafiny sosialy tohizo ny tafika masina, fa tsy hoe fanatsarana ny fifandraisana ara-tsosialy sy ny fankatiavana eo am-piaravelona ihany zany, fa mampitatra ny fanjakan'Andriamanitra raha teo. Ka izao mafatra, izao nolazainy ave tamin'ny zanak'Israely zay nitariany Mosesy hoy izy, lazao amy zanak'Israely handroso de voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
Kristi
Fly.